J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. Vous présente La fajina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Brillant aux maths de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Omalona tolon'ny fiadidinan'ireo publika tamin'ireo PTF na partenaire technique et financier ny plan émergence Madagascar. Eritaona mialoha ny any tanterahana ny fifidianana hoafoloan'ny pireneny izao fanehoana amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny politika ampitantana ny fanjakana izao. Tsy mety tafapetraka hatreto ilay rafitra manokana isahana ny fanaramaso ny lafiny serasera mandritra ny vanim-potoana amin'ny mpifidianana izay antsoina hoe Autorité nationale de régulation de communication médiatisée na ny ANRCM. Didinina lalàna ny tokony hipetrahany ity rafitra ity ary ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny tokony ametraka azy amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Mitony fananganana foto-dravitra asa tsy ara-dalàna amin'ny tany-panjakana eny anivon'ny toeram-ponena mpianatra ny oniversité n'Antananarivo. Manano mpianatra amin'ny mety hitara ny famarotana tsy ara-dalàna ny tany-panjakana eny amin'ny toerana ka hiteraka tsy fisiny ny tany-panjakana ho an'ny mpianatra any aoriana. Vokatry ny tsy firarahiny ministera tompony andraikitra ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana ny mahatonga. Ny sekoly sasany mikasana foana ny classe de première raha ny fanadihadina. Mampanano ho avy ny zaza malagasy ireo mpampianatra tsy banabe noho ny tsy fandihana ny rafi-pampianarana amin'ny tokony ho izy. Maresaka iraisany pireneny. Olona 10 no maty vokatry ny aratsiny ny toetrandro ny aliny alakamisy fozo malasa teo tao Italia. Isan'ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro ity trangany seo tany an-toerana ity raha ny fanazavany ny tompony andraikitra tany an-toerana. Ny antsy prianjay. Akafaliana trano tombo klasia tongo vavy ny hijidiako indray ny tokantranonao amin'ity ala ity atenina ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny afarany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Omaly no natolo ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ireo PTF na ny partenaire technique et financier ny plan émergence Madagascar. Eritaona mialoha ny anatanterahana ny fifidianana ho filohan'ny pireneny izao fanehoana amin'ireo mpiara-miombonantoka ny politika ampitantana ny fanjakan'izao. Drafitra izay tokony nitondrana ny firenena hatramin'ny taona 2024 mianta. Randrianaivo. Tsy nisy drafitra mazava ny tantanana ny firenena nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao. Eritaona eo mialohan'ny fahataperan'ny fitantanana na mandat sy eritaona mialohan'ny anatotosana ny fifidianana ny filoham-pirenena vao hivoaka ny PEM na ny plan émergence Madagascar. Drafitra izay voalaza nandritra ny fampielezan-kevitra fa hanenjehana ny fampandrosoana Madagasikara anatin'ny 5 taona, feptaona faharetan'ny fitantanana na ny mandat iray. Omaly vao natolotra teny avoloha tamin'ireo mpiara-miombonantoka partenaire technique et financier ny PEM io raha tokony hiasana hitondrana ny firenena mandritra ny fotoam-piasana izany. Raha ny tokony ho izy amin'ny alalan'ny politika ampitantanana toy ny PEM no ahafahan'ireo mpamatsy vola samihafa toy ireo vondrona iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena ary ireo mpandraharaha-pampiasa vola manao jery lavitra ny firenena iray sy jerena ny fomba fiasa ny endrika anampiana ny firenena iray ihany koa ary ahafahana mamaritra ny asa ICR na ifanaraka amin'ny drafitra.
Ankoatr'izay, zava-dehibe ho an'ny vahoaka ny siny izany hatramin'ny fiatombohan'ny fitantanana ny firenena sy ny asa miantraika amin'ny fiainan'ny mponakabeny ary ahafahan'ny vahoaka manao tombana ny asa vita sy ireo mbola ho tanterana. Fa voalaza ao anatin'ny alalam-pividianana saingy tsy mety tafapetraka hatramin'izao ilay rafitra manokana isana ny fanaramaso ny lafiny serasera mandritra ny vanim-potoana ny mpividianana izay antsoina hoe Autorité nationale de régulation de communication médiatisée na ny ANRCM didiny lalàna ny tokony hipetrahany ity rafitra ity ary ministera ny serasera sy ny kolotsaina no tokony hametraka azy amin'izao akatoko ny fanomanana ny fividianana izao. Henri Florion. Tsy mbola mipetraka eto amintsika mandraka ankehitriny, indrindra fa taoriany ny fijoroany ny CNI amin'izao fotoana izao, izay nahavita ny fianianana tamin'ny voalohan'ny volana Desambra taona 2024. Ilay rafitra manokana isana sy kirakira, ny lafin'ny fifandraisana sy ny serasera amin'ny ankapobeny, mandritra ny vanim-potoam-pifidianana, antsoina hoe ANRCM, na ny Autorité nationale de régulation de communication médiatisée. Ny CNI no misahana izany andraikitra izany. Raha toa ka tsy mbola misy ny rafitra araka ny voalaza ny lalàna fihizoro ao anatin'ny lalam-pifidianana. Ankilan'io, voalaza ny lalàna feny serasera na ny code de la communication izay voalany tsy elakory izay. Fa raha tsy mbola misangana izany komisionna izany, raisiny ministerany serasera ny asa izay tokony hiantsoroany ity ANRCM ity. Raha tsy tafapetraka ity rafitra manokana ity mandritra ny fifidianana, misy ampahany amin'io andraikitry ny ANRCM io no ataon'ny CNI, ary misy ampahany ihany koa ho ataon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina izay mety hiteraka korontana eto amintsika. Hisy tsy fahatomombanana araka izany ny rafitra ifeny fikirakirana ny fifidianana raha tsy tafatsangana ity rafitra ity, raha ny nambaran'ireo mpahay lalàna. Raha ny voalazan'ny lalàna moa dia efa nanome fehim-potoana mihitsy ireo tokony hatsangana UNRCM io ao anatin'ny fehim-potoana efa voafetra, dia hatramin'izao nefa efa ty firotoana teoriana antsika izao raha tamin'ny 2016 nefa nieritreritra an'izay satsika efa enitaona izao mbola tsy tafatsangana io dia noho izay tsy tafatsangana izay zany dia misy fahabangana zany eo amin'ny resaka communication mandritra ny fifidianana, izany hoe misy fahatomombanana moa zany tena malaza azy kokoa. Lasa ny ministeran'ny communication zany zao no manao ny asan'ny NRCM moa araka ny disposition transitoire ny lalàna tamin'ny momba ny communication io, dia izany hoe ny ministeran'ny communication zany izay ataontsika hoe tarihana olona iray izay atao hoe chef de département ministériel moa zany dia olona manao politika, dia nefa izay zany zao no anisany atao hoe mety igérer zany ny communication io, dia mety ho sarotra ny atoanany hoe impartialité zany ao anatin'le communication rehetra atao, mety hisy anana tombon-dahany ve. Tokony hampiarina avokoa ireo voalaza ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana raha ny fanazavana trany mba ahafahana mahazo antoka ny fifidianana na ikeniny rehetra. Ny tena izy zany raha ny tena tokony ho izy dia zay voahaja ny lalàna rehetra zany na ny pitsipitsy amin'ny farany kely indrindra dia tokony ho voahaja daholo zany izay voalaza ny lalàna rehetra mba etohana an'izay hoe ekeny rehetra, satria azadiny fa ny lalàna dia anisan'ny lanin'ny solombavam-bahoaka, izany hoe ny vahoaka rehetra no nandany an'le lalàna zany araka le système misy amin'izao hoe solotenan'ny solombavam-bahoaka ny lalàna, ary ny lalàna zany atao hoe ekeny rehetra zany, tsy misy naveza izy naveza satria ny vahoaka rehetra zany atao hoe nandany an'io lalàna io. Ka raha andray anjara ny vahoaka tokony amin'le zavatra nolaniny, izany hoe le lalàna eken'ny vahoaka zany zay tena voasoratra rehetra ny tokony ho feny tanteraka zay fepetra zay anaovana ny fifidianana mba tena hoe ho eken'ny rehetra ihany koa zany ny valin'izay iseho eo, hitondra filaminana zay ary hitondra fifidianana eken'ny rehetra, ary indrindrindrindra fifidianana izay atao hoe ara-dalàna anaraka ny fenitra demokratika. Ny lazan-kilany ny teo anivon'ny CNI efa tsy mbola misy ny resaka mahakasika ity rafitra ity, mandeha eny anivon'izy ireo mandraka androany. Fa tsy mipaka amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny olom-pirenena ny asa sy ny fandraisana andraikitra ataon'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta nandritra izay enimbolana ny tantanan'izy ireo izay andrasana araka ny tombana izay ho ataon'ny filohampirenena miatomboka amin'ny prime ministre ka hatramin'ireo ministra tsirairay avy. Nanamafy ireo mpandinika politika fa tsy ampy ny fahaizana miara-miasa ao anatin'ny gouvernemanta. Henri Florion. Isan'ny fomba fiasa napetraka ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina ny fanaovana tombana ny asa vita mahakasika ireo fifanarahana natao niaraka tamin'ireo mpikambana rehetra mandrafitra ny gouvernemanta. Midika izany fa tsy maintsy misy ny tombana atoato feno enimbolana izao gouvernemanta izao, tsy hita mazava ny asa izay tena mipaka amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny olom-pirenena. Sarisahirana aloha
mafy le fiainana aiko aloha fa mivahoaka aloha zany dia tena mitaraigna fa sokatra hoe laheniny latseny le izy io zany tokony mba izy sosialy mba eoka zany ny filoham-pirenena ny tena marina satria zareo miteny any amin'ny télé ihany sy tanterahany zareo akory le fitenenany sy tafidina ty ambany zany zareo fa ohatrany hoe amin'ny télé ihany miteny tena mijaly be daholo mihitsy le vahoaka amin'izao indrindra fa le fidiran'ny mpianatra raha manao ny asany izy a dia tokony tsotra zao tokony hoe mba miadana zany le olona mba le fidiran'ny mpianatra tokony hoe mba mirarara fa lasa miakatra be daholo le fidiran'ny mpianatra tsy da mitsy andraikitra aloha satria tsy zay aloha mijaly tsisy asa tsisy enina azisy taminao dokera fa amity anyity zany oe zany tsy dia misy asa mihitsy hoe jaly komba mihitsy tamin'ity tena taony sevana fa nidaty ny 12 volana martsa lasa teo no nisy fiovan'ny gouvernement tafarany izay efa nambarany mpandinika politika fa tsy ahomby no ny antony maromaro. Ny azo ambara tamin'ny tany aloha dia nanambara hoe tsy ahomby gouvernement teo efa niteneniko izay satria ny esprit d'équipe na toetsaina miombona ny tokony tantanana izany firenena izany fa ny zavatra hita anaty gouvernement ta samy maka ho azy ireo ministera tsirairay avy satria samy manana nanendry azy sy samy manana ny olona patron fa tsy ny filoham-pirenena loatra no tena patron le membre gouvernement ireo zay ny zavatra hita ka mahatonga zavatra fandrosoana mitsitokotoko ary fandrosoana tsy mitodika any amin'ny tombotsoam-bahoaka fa mitodika any amin'ny tombotsoa ny atoko zay manendrina azy sy meritritry tondra zava-bahoaka le filoham-pirenena nefa mamerina ny adsonony teo aloha ihany rehefa ataony banky tokana zavatra misy amin'izao fotoana tokony hahay akaletsony ny voaka malagasy raha ny fanazavany hatrany. Ny zavatra hita zany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny dia roa ny zavatra teneniko hatreo ny fiainantsika vahoaka ary mahaiza mifidy fa efa mampiseho zao fitondrana izao ny atao hoe io zany ny fahaizana tsy miteny hoe tsara io na ratsy fa anjarantsika vahoaka no mijery hoe napeto ny fiainanao ve zao fitondrana izao fa raha ny fampanantenana tany aloha dia tena hoe paradisy Madagasikara ankehitriny moa io zavatra hita miletika amin'ny fiainam-bahoaka indrindrindra fa natao hoe sosialy ny toekaream-pirenena moa tsy resahana tsony zay zany ny zavatra hita ka mila mitarina zany tsika rehetra ao anatiny hoe fividiana zay ho avy hoe mbola vahaorana ve ty fitondrana ankehitriny ty sa aiza ny tokony ale amin'ny ankapobeny latsaka anjorom-bala ny sosialim-bahoaka raha ny zava-misy ankehitriny no atao jeritodika andrasina raka izany no mety hotombana iseho amin'ny enim-bolana vita izao. Fa hivenina vetivety ao anatin'ny raharaha ikongo sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy sarotra ny fanadiadiana tamin'ny raharaha famonoan'olona tao amin'ny distrika ny Ikongo raha misy ny finiavany tompon'andraikitra isan'ny tokony. Hoy ny filohan'ny komisiona misahana ny lalàna eo anivony anteny miram-pirenena tamin'ity androany ity. Iverimberina ny trangana famonoan'olona ataona mpitondra filaminana sy ny mety ho fitsaram-bahoaka. Raha tsy misy ny fandraisana fepetra rany fa ny hokeviny hatrany honina saina. Fahavononana no takina amin'ireo miandraikitra ny fanadihadiana amin'ny raharaha famonoana ireo mpiray tanindrazana atao amin'ny distrika ny Ikongo ny 20 aogositra lasa teo ho ny filohan'ny komisiona lalàna eo anivony anteny miram-pirenena. Fantatr' ireo nitazona ny basy ary misy laharana ihany koa ireo bala sy fitaovam-piadinana ampiasaina isan'ny manamora ny asan'ny mpanao famotorana amin'ity raharaha ity. Tokony rafitra anankiray zay taoko hoe mixte zay tena iraisana fanapahan-kevitra avy aty hoe mba hitsikarohana ny tena ahoana ny andraikitry ny tsirairay amin'le hoe nanaja ve ny tokony tifirana sa tsy tokony tifirana lasa miverimberina io raha ohatra ka tsy andraisana fepetra hentitra rehefa hita hoe manana andraikitra iranona satria mbola tsy tonga mifaritra mena ny olona dia voatifitra basiniza reny basy reny miaramila reny basy ampiasain'ny gendarme reny efa misy numéro amatarana azy hoe le basy ohatr'izao tamin'ny anina basy ohatr'izao an'ny gendarme basy ohatr'izao ny an'ny polisy tsy sarotra ny manao an'izany raha tena hoe ataony fanadihadiana. Tokony atevena ihany koa ireo mandrafitra ny ekipa manao ny fanadihadiana amin'ity raharaha ity ialana amin'ny kinamanamana ho hiatran ny fanazavana. Ankehitriny mpanao politika firaisan'ny olom-pirenena sy vaomera maro samihafa hatramin'ny olom-pirenena manaraka akaiky ity raharaha ity ka tsekena ny fanjavona ny fanadihadiana. Hoe asivo rafitra zay rafitra tsy hisy namanamana tsy hisy fiarovana amin'ny corneviana azo atao zany na mety hisy mpitsara na mety hisy gendarme na mety hisy polisy misy rafitra anankiray mpanao fanadihadiana zay atao hoe maleo tenany amin'izay fa matetika teto na filoham-pirenena io maty mbola tsy hita hatramin'izao ny
na vandoza zany zavatra zany tsy tsara raha hatao fomba amampanao amin'ity fireneny ity efa mandeha ny fanadihadiana lasa hoe zavatra efa faheno zany zavatra zany fa andehantsika hanome lanja kokoa ny ain'olombelona tsy voatery na anankiray ary na voafonja ara le olona raha ny fanazavana hatrany amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny anteny miram-pirenena no fantatra ireo solombavambahoaka andrafitra ny komisiona anao ny enquête parlementaire momba ny raha atao ikongo. Fa isan'ny vaovao nisongadina ihany koa ho an'ity ala ity dia no amafisiny masovo japonais ny tokony hanatsarana ny tontolo ny fandraharana na ny climat des affaires eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ankilan'izay. Ilaina jerena akaiky ny sehatra ny fizahantany ny fambolena ary ny toe-karena manga izay tokony ho laharam-pamena anatin'ny politika mpanjakana na ny PEM ohatra ny masovo japonais tamin'ity androan'ity fity nokolona. Maro ireo teboka anao mafisiny masoivon'ny Japon miasa simony eto Madagasikara mikasika ireo laharam-pamena amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara nandritra ny roa taona fotoam-piasana. Maro ireo lesika hita toy ny tontolon'ny fandraharana. Le climat des affaires. Il y a pas mal de choses à faire. Maro ireo teboka tokony jerena amin'ny tontolon'ny fandraharana, ny olan'ny kolikoly, ireo foto-drafitrasa izay hita fa tena sakana, ny olan'ny herinaratra sy ny fitanterana. Mila jerena akaiky ireo famatsim-bola ara-ekonomika mba hanarenana ireo. Maro ireo azo trandraina eto Madagasikara, noho izany dia ny tontolon'ny fandraharana no tokony laharam-pahamehana. Mila miantso ireo mpamatsy vola ny fanjakana. Plus d'investissement, plus de business, attirer attractivité. Isan'ny mpamatsy vola ny fanjakana malagasy ny firenena japonais nanomboka tamin'ny taona 90 makaty. Nitetika safitrandrana ao Ambadivy no isan'ny famatsim-bola goavan'ny japonais. Ankilan'izay ihany koa ny fanamboarana ny seranatsambo automasina. Tokony hitantaratra amin'ny fari-piainan'ny malagasy ny tombony azo amin'ity tetikasa Ambadivy ity, ohatra ny masoivo. Franchement, avant nanomboka tamin'ny taona 90 hatramin'ny taona 2000, maro ireo famatsim-bola japonais teto Madagasikara noho ny crise politika tamin'ny 2000 nefa maro ireo mpamatsy vola ny ala teto. Mila miara-miasa ny rehetra noho izany. Izao manokana efa niezaka nampafantatra ny Madagasikara tany Japon fa ny tena zava-dehibe dia i Madagasikara mihitsy no mampafantatra ny tenany any amin'ireo mpamatsy vola sy mpandraraha samihafa. Hatreto mbola tsy fantatr' ireo mpamatsy vola japonais tsara i Madagasikara. Parce que Madagascar n'est pas nécessairement très connu par les Japonais, donc il faut communiquer. Ifarana amin'ity herinandro ity ny fotoam-piasan'ny masoivon'ny Japon, Higuchi Yoshihiro eto Madagasikara. Nisy araka izany ny fionana farany niarana tamin'ireo tompona andraikitra samihafa tetsy amin'ny masoivon'ny Japon ivandry. Famatsiana solika kosa indray dia ratsy kalitao solika eto amintsika amin'izao fotoana raha ny fahitany ny mpanamboatra fiara nanaovana fanadihadiana azy. Ho azy ireo misy mitapika ireo solika hetsankilany anisan'ny firenena manana solika lafo ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana na eo aza ny fidina ny vidy solika eo amin'ny sehatra iraisan'ny firenena mirana Clara. Misy mitapika ny solika eto amintsika raha ny fahitan'ireo mpanamboatra fiara na mekanisien izany. 7 taona nanamboarana fiara itahina. Ho azy, tao anatin'ny 2 taona no nahitan'ny fiovan'ny kalitaon'ny solika. Aty ohatrany misy karazana petrôle ao anatin'ny fanary rano, petrôle, tsy voadio tsara zany le izy. Io mety le amina mihitsy tovona le tondra lasantsy mihitsy afangaron'ny zareo le izy. Anisan'ny antony manimba ny motera ny fisian'ireny solika ratsy kalitao ireny raha ny fanazavana. Ny solika eto amintsika aloha amin'izao efa ratsy kalitao efa tena ratsy kalitao satria mitaraina daholo ny tompona tômôbilina hoe manimba ny pômpy, injecteur, ohatr'izay. Tsy pasa simba presque zany no l'assemblage de saintsainaka motera simba daholo. Lasa malefele motera ro lasa tsy fena motera d'origine tonga tonga dia lasa miova ty lasa manimba le injecteur le gazole mitapika sy le rano. Tsy aivina, nanomboka ny herinandro lasa teo, nahitana fidinany ny vidy solika any ivelany. Manodidina ny 3 hetsy ariary ny vidin'ny baril, izany hoe mahery ny 2,000 ariary ny litra raha ny voalazan'ny tranokala prixbaril.com. Tsy nahitana fiovana kosa ny vidin'ny solika eto amintsika.
Lafomba vao hafa kosa indray dia tapaka ny famatsiana terneto ny CFIM izay manara-maso ny sisy-dranomasina Madagasikara. Araka ity lahatsoratra izay navoaka ny tranokala afrikanina iray ity, antony tsy voaloha araka ny tokony ho izy ny faktura ny CFIM izay vidiny connexion internet, ny trosa izay nanomboka ny ainga tamin'ny taona 2022 ity nokolona. Tsy afaka mandroa ny faktura ny mpandraharaha telma intsony ny CFIM na ny centre de fusion d'information maritime. Tapaka avokoa ny fidirana amin'ny internet sy ny fifandraisana antarby amin'ity sampandraharaha ity. Izay raha fitinana ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny tranokala Africa Intelligence raha nolazainy tafiditra anatin'ny fahasahiranana arabola ny CFIM amin'izao fotoana ka antony tsy nahavoaloha ireo faktura nanomboka tamin'ny taona 2022. Noho izany, tsy manana fahefana anara-maso ny sisin-dranomasina Madagasikara ny CFIM. Ny tanjon'ny CFIM izay hijery akaiky ireo tranga tsy ara-dalàna toy ny fanjonoana sy ny fanondranana na fampidirana entana antsokosoko. Raha tsy ahivina, tamin'ny alalan'ny satelita na ny sarin'ny zanabolana avy amin'ny CFIM no nahatratrarana ireo sambo sinoa ny kasa anondrana andramena teny amin'ny faritra Antalasy Maroantsetra ny taona 2017. Vokatry olan'io, tsy afaka mamoaka tatitra momba ireo fivezivezena amin'ireo seranantsambo ny CFIM raha ka nanantona sy nangataka fiaonana tamin'ny tale generalin'ny CFIM ny mpanao gazety androany azahoana fanampanazavana saingy tsy afaka nandray ny tompon'andraikitra. Raha izao toedra raha izao no jerena, ahina ny mevana fivoana tsokosoko ireo arena eto Madagasikara ity olana ity. Mitombo ihany koa ny tranga samihafa any amin'ireo sisin-dranomasina manoloana io. Fa maro ny fiatraikan'izay indrindra amin'ny ataontsika hoe goragora fitombony goragora amin'ny asa sahan'ny CFIM satria tsy afaka ny ahita araka ny tokony ho izy ny zava-misy mahakasika ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna zany io sampandraharaha io raha zay ny zavatra miseho anatin'io. Fa mahakasika an'izay goragora izay ihany fa goragora eo amin'ny sihatry ny fanorenana foto-drafitrasa kosa indray dia mitoy ny fananganana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna nampy tany-panjakana eny anivony toeram-ponenan'ny mpianatra eny anivony Université n'Antananarivo amin'izao fotoan'izao. Manany mpianatra ny mety hitarany famarotana tsy ara-dalàna ny tany-panjakana eny an-toerana ka hiteraka tsy fisiany ny tany-panjakana ho an'ny mpianatra ny aoriana. Manoloana ny famaroan'ny tranga hitondra raha eo anivony sampandraharaha mahefany eo anivony Croix. Tsy mitsaha mitombo ireo fanorenana tsy ara-dalàna eny anivo ny trano fonenan'ireo mpianatry ny Université Ankatso. Miditra ao anatin'ny faritry ny fonenana ny fanorenana tsy ara-dalàna. Manahy ankehitriny ireo mpianatra manoloana ny mety tsy hisy ny tany-panjakana ny aoriana eny Ankatso raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra entitra. Aty amin'ny Sainte Université tsy mety satria aiza no avy ny ankizy any afara satria na ohatra raha izay mpianatra zao ohatra hoe hanao zavarakely ohatra hoe ivelany tranonay dia tsy maintsy maka autorisation be ary amin'ny Croix ary tena tsy mahazo zany tsy afaka manao hoe mahakaka azy zay mahita izy rehefa niditra tsin-draha kely tsy amin'izay hoe namanakory fomba karakory nolazona rehetra tsy fanava aminay fitagambarina amin'ny farafarahany tsagana take fa nisy fotoana tena na olona taketaky tsy haika sy nagnino ny antony lidena tena tsy mazava aminay fa raha fitaova take fa eny ankilany taorian'ny fampahafantarana antsoratra sy fampitandremanam-bava ireo olona voakasika amin'ny mahatsy ara-dalàna ny fanorenana. Nisy ny fanerena azy ireo hiala amin'ny faritra tamin'ny alalan'ny fandefasana lettre de mise en demeure ny 20 aogositra lasa teo. Eo mpanoremana zany izay nandraisan'ny Croix andraikitra ka tamin'izay indrindra no nandraisana ny fepetra fanetanana aloha nidina teny toerana niresaka tamin'ireo olona izay manao foto-drafitrasa io ny amin'ny fanakanana taorinan'izay dia mbola tsy nisy any moa fialan'ireo olona ireo dia nandefa ny tompony andraikitra nitaky izay nitota taratasy ananana sy ny fahazon-dalana mikasika ny fanorenana izay ataony ary tsy nisy zavatra izay nisy any fanagiazana amin'ny fitaovana izay nampiasain'ireo olona ireo. Tao anatin'ny 2 volana misy 5 ny fananganana foto-drafitrasa tsy ara-dalàna hita teny amin'ny tanin'ny Université n'Antananarivo. Nanambara ny Croix fa hitondra ireo raharaha ireo eo anivon'ny manam-pahefana.
tsy aiviny araka ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 7 tamin'ny 3 septambra 7 andraikitry ny Croix na ny Centre régional des œuvres universitaires no mitantana ny faritra misy ireo toeram-ponenan'ny mpianatry ny université n'Antananarivo. Dia izay koa no entintsika amin'ny sento vetivety anaty doka fohy vetivety mandrapitafa vetivety ary. Lasa indray baolina Coupe de la Confédération roa amby roapolo sy roa arivo lalao-goavana ifandonan'ny LGK Plus mpandresan'ny Telma Coupe de Madagascar roa amby roapolo sy roa arivo sy Bamenda avy any Cameroun ny alahady 12 septambra roa amby roapolo sy roa arivo amin'ny efatroro ao amin'ny Kiaza amin'ny Parea Mamasina raha mivantana amin'ny petsy Telma ny lalao tongava maro miaraka manangana miaraka mandoso isika iray. Telma safidiky numéro 1 malagasy. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Ny azo tokana tsy mba haly. Ary ny afo fahavalo ny ala. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Tsy feneny amin'ny magasin Aigle manerana Madagasikara zao. Reo akanjo Aigle d'Or vaovao be zato isan-jato gasy et stylé. Aigle d'Or manandratra avony antsika. Ndao ampitombotsika ny faritra Rakotrala, analefahana ny fiovan'ny toetr'andro eto Madagasikara. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris. Peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao.
des minoteries de l'océan Indien. Vita Malagasy. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika. Eo ambany fiahinan-drema Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Tsay Christian, ny ministeran'ny Johnson toekarena manga dia manolotra ho anao tsenabe ny hazan-drano andiany faharoa ny 15 enina 17 ary 17 septambra 2024 eo amin'ny tokotanin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Hazan-drano tsara kalitao ho an'ny mpanjifa tsy hakanavaka. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Andriamatora samy manana faly izay mpandraharaha amin'ny asiatry ny fanondranana letria eto Madagasikara. Miarabanao tonga soa ato anatiny fampalalam-baovao amin'ity ala ity efigadona amin'izay taom-piotazana izay isika amin'izao fotoana izao ity vokatra ity moa izany izay isan'ny vokatra fanondrana ahafantarana ny firenena na dia ny hoe 20% ny vokatra ihany aza aloha no ahondrantsika makany velany hatreto fanontaniana voalohany apetrako aminao anatin'izay ny hoe manahoana ny kalitaon'ny vokatra raha ny zava-misy any fotony amin'izao fotoana izao. Raha ny kalitaon'ny vokatra aloha dia misy ny vokatra amin'ity taona ity fa ny atsika no somary mbola mangatsiatsika amin'izao fotoana izao dia misy akony kely zay amin'ilay fitomboan'ilay vokatra fa mbola lavitra moa satria amin'ny 15 novambra any tokony fanombohan'ny vokatra amin'ny ankapobeny. Raha ny tamin'ny taondasa dia manodidina ny 507 sy ray alina taonina tany hoany no kasaina na ondrana tany velany tsy manana antotanisa mazava moa ny tenako amin'izao fotoana hoe firy taonina tany hoany no tena hoe vokatra na ondrantsika maro natao anatin'izay fa manahoana ny mety ho fipetraka izay fanondranana ny entan'izay mety hatratra ny kalibra na ny lehibean'ny vokatra takina ve isika manoloana n'izay karazana fepetra toy ny hoe resaka atsika sy ny maro hafa nambaranao teo izay. Ny hoe mety hatratra aloha tsika ny toetrandro moa zany miankina amin'ny toetrandro ny zavatra rehetrarehetra, miankina amin'ny rotsakorana, miankina amin'ny hafanana sy ny atsika satria mila hafanana ny fitombon'ny letisia, mila rano ny fitombon'ny letisia ary eo ihany koa zany ireo environnement maro samihafa zay mifavorize an'izay fitombon'ny letisia zay. Raha ny androany aloha zany tsika mbola tsy afaka tena metra hoe ho tsara na ho ratsy fa ny zavatra azo antoka dia hoe misy le vokatra letisia amin'ity taona ity azo lazaina zany fa tsy dia hanano sarotra loatra ny fitadiavana azy. Raha ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena amin'izao fotoana izao tsara verenany ihany aloha fa ny vokatra letisia eto Madagasikara dia manodidina ny ray hetsy taonina isan'ny taona eo eo ny 20 isan-jaton'izay moa zany no ahondrantsika ny apany amin'izay tsy haiko hoe mandeha aiza avokoa ny tena fipetraka izay mety misy ny loham-pitorana ao anatin'izay fa raha ny mahakasika an'ireo 20 isan-jato ahondra ny Madagasikara ireo manahoana ny mety ho fipetraka ireo manoloana ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao moa zany dia hitantsika tsara fa hoe niakatra daholo na ny vidin'ny transport, niakatra ny vidin'ny carton, niakatra ny rehetrarehetra. Ny any Europa ihany koa izay tena mpanjifa an'ilay letisia somary mandalo récession ihany ny any Europa amin'izao fotoana izao fa efa mba nampanantena aloha zany ny mpividy letisia hoe mety hijanona amin'ny quantité izay nafarana tamin'ny taona lasa io ihany zany ny quantité ho afarana amin'ity taona ity ary ny vidy moa zany dia tsy miakatra tsy afaka mampiakatra satria miakatra ny transport maritime anisan'ny miakatra be fa dia tsy maintsy ny tombom-barotra mety eo amin'ny tsirairay zany ny midina satria ny masokarena dia niakatra daholo eo amin'ny lafiny rehetrarehetra
indrindra fa eo amin'ny resaka carburant zao tena niakatra be dia anova zavatra be da be. Fa be da be no milaza fa ny fotoana toy ny hoe zava-misy diavina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena toy izao dia isany ataontsika hoe fotoana mety ahafahan'ny firenena safany mamadika izany ho tombontsoa indrindra ho an'ny resaka hoe fanondranana entana moa zany mety hoe avadika tombontsoa ho an'ny Madagasikara ve tsy afaka apetraka ho toy izay ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao? Tena toerana tena fotoana fa Madagasikara tena miditra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny zavatra ny potentiel rehetra misy eto amintsika satria eto amintsika misy ny tantsika mbola tsy contaminé tahaka ny any Europa, ny olona manana mpamokatra maro tsika fa eo amin'ny fomba fampianarana an'ireny olona reny eo amin'ny fomba fampitaina an'ilay traikefa eo amin'ny fampiasana an'ilay fitaovana any zany no mila fanovana amin'ny fomba fijery. Ny resaka mahakasika ny hoe tany contaminé anao tao anatin'izay fa raha ny zava-nisy tamin'ny taondasa raha iverenantsika dia nisy an'ireo mpahamokatra tafiditra tao anatin'izany ny lechi izay navery ny vondrona eropeana noho ny fahafantarana fa hoe nisy ny karazana pesticide nampiasaina tao anatin'ny vokatra. Manahoana ny antoka menareo amin'izao fotoana fa mety manahoana ihany koa ny fanaraha-mason'ny vokatra nandritra ny taopamboleny ity fa tsy ho hisy izay tranga toy izay. Ny vokatra tena niverina aloha tany amin'ny resaka grain sec no tena niverina ilay vokatra satria any moa zany tena mampiasa an'ilay famonoana bibikely eny an-tsaha izay tena mirongatra dia mirongatra izy raha ohatra ny faritry Mazangainy amin'izao fotoana izao. Ny tato amin'ny letsia mba tsy dia nitranga loatra izay zavatra izay satria efa nisy ny fampiofanana manokana mikasika ny fampiasana an'ilay soufre izay nampanaovana niaraka tamin'ny Union Européenne izay efa voafehy tanteraka amin'izao fotoana izao. Isan'ny olana mianjady ny seha-piariana ho anareo mpandraraha ao anatin'ny seha-piariana voly fanondrana ihany koa amin'izao fotoana ambara foana ny fisina karazana monopole na ny hoe mpimamba ataona mpandraraha lehibe iray amin'izao fotoana. Manahoana ny fipetraka eo anatin'ity seha-piariana iray ity amin'izao fotoana nareo ihany koa ve isan'ny anjadian'izay? Ny hoe monopole aloha raha hoe olona ray zany no manondrana mety hoe tsy monopole angamba no ilazaina azy satria misy telopolo zay no manondrana fa ny eo amin'ny hoe nisy zavatra tsara no entin'ilay système izay napetraka nahafahana mba nitondra vokatsoa tao anatin'ilay filiera zany kanefa moa ny zavatra rehetrarehetra tsy ary hoe ahafa-po an'ny olona rehetra fa zay zany no tokony ho tadiavina hoe ahoana ny tokony atao mba hatsaratsara ny filiera io mba le vokatsoa zany tsy eo amin'ny olombelona tsy eo amin'ilay mpanondrana na eo amin'ilay collecteur fotsiny fa mba indrindrindrindra tena hisy fiatraikany any amin'ilay mpamokatra ka eo amin'izay mihitsy zany no nitondrany concept vaovao hoe ahoana ny atonga ny filiera anankiray ho lasa filiera porteuse dia tena hitondra fiovana eo amin'ny toerana izay voan'ilay vokatra. Eto indrindra renao manahoana ny fomba ahafahana manatratra an'izay tanjona sy fanampy izay? Ny eo amin'ny fomba fiasa moa zany tena tsy maintsy miova. Voalohany indrindra aloha zany tsy maintsy miova ny fomba fiasan'ny tsirairay avy zany hoe ilay olombelona mihitsy tsy maintsy voakitika. Misy motivation tsy maintsy tonga ao ary voalohany indrindra tsy maintsy tafitany aminy izay zavatra tena tiana pitaina. Zany hoe le resaka fifandraisan'ny olona samy olona aloha zany tokony tsy maintsy hatsaraina voalohany ary manarak'izay dia tokony voakitika daholo ny rehetrarehetra fa tsisy tavela dia amin'ny alalan'ny digitalisation moa zany izay fiarahana miasa amin'ny ESM sy ny RTL dia samy mahazo fampianarana daholo amin'ny alalan'ny smartphone ny mpamokatra tsirairay avy amin'ny filiera izay hiasana ametrahana ny concept io miaraka amin'ny ministère-ny agriculture. Sao kosa Andriamatora samy manana faly misy olombitsy indray no azo tombony ao anatiny fametrahana an'izay karazana concept vaovao zay. Ny io zao voavina tamin'ny sabotsy ny angamba raha nahitatsika dia tena resahana mihitsy niaraka tamin'ny ministère-ny agriculture hoe ny olona rehetra manomboka any amin'ny fiangonana tsy sakanavaka satria ny fiangonana no anisan'ny vondronan'ny olona be indrindra fa ny any amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny atsona mihitsy ny rehetra tsy sakanavaka hoe andao hiaraka hijery ny hanatsarana ny vokatra izay tena mampiavaka ny faritra anankiray ka raha ty amin'ny fiatombon'ny fomba fiasa zany aloha dia tsisy mihitsy ny voahilitra satria tena le hoe développement inclusif no tanjona. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ankasitrahana feno ianao Andriamatora samy manana faly ny vahiny tato anatiny vaovao-nikolo tamin'ity ala ity. Iaho dia misaotra indrindra tompoko ny amin'ny nanasanareo ary dia maniry ny fahombiazana feno
amin'ny zavatra zay ataonareo. Fa trangam-piarahamonina no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Lehilahy iray sahabo 20 taona avy eo an-dranona ohatra no hita faty tetsy Pasika tamin'ity androany maraina. Tsy fantatra mazava ny antony nahafaty ity tovolahy ity. Raha nambarany tompon'andraikitra avy eo anivony fokontany sy ireo mponina eny an-toerana ankilany. Inona ny siny vono olona manoloana izao trango izao. Daniela Mino Arso. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana eny amin'ny fokontany Ananosimasina mahazo anampasika amin'izao fotoana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fonkontany androany maraina. Lehilahy iray manodidina ny 20 taona mahery eo hita faty teo amin'ny lakan-drano kely iray teny Ampasika. Tranga izay mampanahy ny mponina eny an-toerana. Vono olona tompoko eo satria izy ne voaka rano sofiny miorony mivavany ny eo amin'ny ilany havanana saka fio mivoto be dia nefa ity zavatra ity zany raha ohatra ny isy ady zany teto amin'le toerana nisy anazy ratsy raha zany hita teto fa izy io efa voadona tany tsy fantatra zany zay nandanany dia teo izy zay zany vao tena ohatra ny tsy afaka tsony zany mipetraka matsiny izy ny teto dia natrotra tsy matety mpiavo mihitsy io eto aminay eto Pasika matsiny misy miteny fa hoe olona maditra ny eto na hoe olona azavy eto Pasika mihitsy eto ny olona eto mitady vola mamonombo betabe zany ny fitadiavam-bola eto aminay eto. Tsy fantatra mazava treto ny antony nahafaty io tovolahy io raha ny nambaran'ny sefokontany Ananosimasina ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny izay tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana. Ny zava-misy zany tokony tamin'ity maraina zany no natson'ny pôlisy ny tenako sefokontany eto Ananosimasina fa hoe misy olona maty eo amin'ny kanal. Manamorona ny kanal dia tonga tany ny tenako nijery an'ilay izy dia mbola boay kely olo izy eo amin'ny 20 ans na 22 dia niantso ny dokotera ny tenako dia efa tonga teo ny dokotera nijery n'ilay izy dia misy ratra tao amin'ny lohany tao zany sy ny sofiny no mety misy voakapoka mafy angambany nampatonga azy na ratra be ohatran'io. Ary izy io raha fahalalana azy zany dia olona efa maty tany ivelany tany netiny zareo teo. Mbola tsy mbola mazava mihitsy zany nahafaty azy. Hoe taisa izy ny tena ny vonoan'ireo ny nanaterany azy teo. Tsy vao izao no nisy tranga mampiayay toy izao eny Ampasika raha ny nambaran'ny sefokontany. Ny alatsinainy lasa teo, tovolahy manodidina ny 13 taona teo no maty an-drano teny amin'ny ranonanony. Ankoatra izay, nitrangana fanendana ny alarobia lasa teo izay nahalasa vola mitentina 770 tapitrisa ariary manoloana ireo tranga ny fanesy ireo. Miantso ireo tompon'andraikitra Isatsokajiny ireo mponina Anapasika ny amin'ny tokony ijerena akaiky ny toedrarà. Trangam-piarahamonina izay hatrany fa tany amin'ny distrikany Maintorano kosa indray dia nitrangana famonoan'olona ihany koa tao amin'ny fokontany Tanambao Meteo any amin'ny distrikany Maintorano ny talata lasa teo. Lehilahy iray sahabo 50 taona mpivarotra arina fandrehitra no hita faty teny amin'ny terrain d'aviation raha ny fanazavana Daniela Mino Arso. Tsy mandry fahalemana ny vahoaka ao anatin'ny distrikany Maintorano amin'izao fotoana. Ny hariva ny talata tokony ho tamin'ny 7 lasa teo. Lehilahy iray mpivarotra saribao manodidina ny 50 taona teo no maty nisy namono tao amin'ny fokontany Tanambao Meteo distrikany Maintorano. Izy mpandeha aty isaky gn'andro miboaky ko noho ny fahafatesany dia nianky aminay olombelo no nahafaty anazy io fa sy raha maty ny arety. Koa fizazignana ny resinema miampitra amin'io nangataina mpitandro volamena sy indrindra nangatainay hafany. Zany gn'anakay gn'etahetako fa sy ho azo asia amin'izao hoe atao sy fantatry olo nivarotra saribao dia nilatany nanjary fahafatesany hitagnaminy. Mba izy zany lafa isaky miavy aty izy minotoky misotro izy ka mety nararotiny lomile fisotroany io zany fahafantarako azy. Ankilany tsy hitaza-potsiny ny zava-misy manoloana io ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana ny toerana raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao moa zany manao izay zava-misy zay dia efa manao fikaroana mazay ataon'ny pôlisy pirenena amin'izay ny olona lahavano an'izay asa ratsy ohatran'izay ary manetana anareo vahoaka eto amin'ny faritra ny manodidina Maintorano zay mba manome vaovao alay mikasika an'ireny tsy fandriam-pahalemana ohatran'ireny satria miankina aminareo zany no ahafahanay manamanitratsy kokoa ny faladidina mikasika ty raha ty. Mariana namela manano tena sy zazakamboty iray ity lehilahy maty nisy namono ity. Tsy fantatra ihany koa hatreto nahatonga ny famonoana azy fa faty efa mitsitra no hita teny amin'ny terrain d'avion tany an-toerana.
ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany dia olona misy satelo ihany koa no voatsindrina camion lehibe izay manamboatra lalana ao amin'ny orinasa Fanalamanga vokatry ny olana ara-teknika tamin'ilay fiara no nitarika loza raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa tamin'ity androany ity. Tokony ho tamin'ny roratolakandro no niseho ny loza tao an-tampon-tanàna ny Moramanga. Camion lehibe iray anamboatra lalan-dratsy avy amin'ny orinasa Fanalamanga no nanindry ireo olona telo ireo. Antony loza ny olana tamin'ny fiara raha ny fanazavana. Ia, ny zao zavatra nitranga zao moa dia zara ataoko hoe nitranga tsy napoizina satria tena ao anatin'ny fanamboaran-dalana no mitranga ny loza tahaka an'izao. Fanalamanga moa zany ataoko hoe miandraikitra nyty fanamboarana aty tsy olana ara-teknika zany ny ratra nitranga teo satria tena ao anatin'ny izay manamboatra ny izy mihitsy no nitranga ny accident izay letsikety zao. Miasa amin'ny fanamboarana lalana mihitsy izy io avy any amin'ny carrière zany izy io ny janona ny ato ny andry ny fivezivezen'ny mpianatra izay hiditra mpianatra vao nanomboka ny asa moa zany ao anatin'ny fanamboarana teraka izy io mitranga io. Tsy nisy ny ainana voy saingy naratra mafy ireo olona vohitsaky ny camion. Efa manaraka fitsaboana ireto farany amin'izao fotoana. Niteraka fitohanan'ny fiara teny amin'ny lalam-pirenena faharoa ny tranga raha ny hita teny an-toerana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia vokatry ny tsy firarahiny ny ministera tompon'andraikitra ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Mahatonga ny sekoly sasany amin'izao fotoana mikasa ny anafoana ny classe de première raha ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Mampanany ho avy ny zaza malagasy ireo mpampianatra sy banabe noho tsy fandeha ny rafi-pampianarana amin'ny tokony ho izy goragora ihany koa ny fampiarana ny lalàna amin'izao fotoana izao onona saina. Nanaitra ny maro ny fahitana tamina gazety iray ny fikasana sekoly tsy miankina sasany anafoana ny classe de première ao aminy. Izany hoe aorian'ny classe de seconde miakatra avy hatrany amin'ny classe terminaly ireo mpianatra aka ny diplôma baccalauréat. Raha ny fanadihadiana natao tamin'ireo sekoly tsy miankina androany tsy misy nitranga na fikasana fanafoana na atreto fa ny mpianatra classe de première manala bac no ny antombo tato anatin'ny telotona farany. Dia ankizy manahoana ny ankizy manala bac première matetika zany ankizy le mahay be dia tia hitsapatsapa izy hoe vitany ve le manao baccalauréat. Hatreto aloha na dia hoe tsy ny fikambanam-be ny mpampianatra ny sekoly tsy miankina raha no miresaka dia mino mety iray hevitra ihany izay hoe somary sarotsarotra ny anatanterahana an'izay amin'ilay fandaharam-pianarana koa mantsy izao vao niova ny série izao vao niova dia sarotra be le hoe izao dia hofanana indray le klasy sanatria. Raha ohatra ka any amin'ny littéraire any zany ny azo eritreretina zany hevitra teo zay fa any amin'ny série scientifique tsy afaka ny anao an'izay mihitsy satria samy hafa mihitsy zany ny programme ao amin'ny seconde, première ary terminale. Midika izay zany tsy ho foana mihitsy zany ny klasy anankitelo seconde, première, terminale amin'ny sekoly. Lafiny zavatra maro no mahatonga ny ankizy miroso amin'ny fiatrena ny fanadinana baccalauréat eo amin'ny classe de première ho ny manam-pahaizana momba ny fampianarana sy ny fanabeazana. Na izany aza taratry ny tsy fipetrahany raha fampianarana amin'ny tokony ho izy ity tranga ity ary goragora ihany koa ny fampiarana ireo ety mandalana eo amin'ny fanabeazana. Lafiny be dia be ny azontsika resahana amin'ny io. Misy ny lafiny ara-pédagogie, misy ny lafiny ara-économique, misy ny lafiny ara-lalàna. Fa ty zany mivoaka izy lasa ho généralisé no izy ny teny frantsay zany le mitifitra ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna le manala le première indraindray goragora fanarahan-dalàna dia raha ohatra zany zavatra tokony aloha 3 taona no aloha 2 taona ary milafiny ara-économique mahazo ery taona izy ao izy ianao ny andoha 3 taona raha 2 taona dia vao vidika io fa eto amintsika zany misy zavatra tokony ho alamina hoe fa azo sotiana zany le izy le tetezany eto amintsika zany misy zavatra hoe anty zany azoko tsy atao miverina amin'le programme mihitsy zany fotoana zao fijerevana azy misy zavatra lesoka zany ao anatin'ny rehetrarehetra io tokony ho jerevany tsiray. Ho an'ny association des directeurs des écoles privées de Madagascar izay ivondronana sekoly mahery ny 100 manerana ny nosy toy ny zaza tsy misy mpiany sekoly tsy miankina eto amintsika mahatonga ny zava-miseho isan-karazany eo amin'ny sehatra ny fanabeazam-pirenena. Io miankina amin'ny zareo ihany io zavatra io matoa misy zany io zavatra io dia ministera zany tsy mahara-maso
zay zany le izy zay fa raha zareo zany mandray ny fepetra io a tsisy afaka mihoatra ny ministera mihitsy zany a raha ohatra ka tena raisina hoe tena fepetra entitra le izy fa ny école privé de ohatrany delisé de vokatra zay zavatra zay a de lasa manao ganagana amin'ny sasaloha samy manao zay tiany atao ka manetana ny ministera zany zay a andray fepetra entitra zany a mikasika an'io zavatra io ka zay zany no anetanana ny ray aman-dreny ihany ko hoe mpianatra ve isika diplôme ve ny tanjona sa ny tena fahaizana fahalalan'ny ankizy a ny tena kendrentsika amin'izay zavatra zay. Maresaka irasan'ny pirenena dia olona folo no maty no niaratsy ny toetrandro ny aliny alakamisy ifozo malasa teo tao Italia. Isan'ny vokatry ny fiovan'ny toetry ny andro ity trangany seo tany antoerana ity raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra. Au petit matin, il faut prendre un peu. Fiara maro no nivadika ankilan'izay ireo lalana ibotrano tanteraka. Fahatarana ny andro-ponina tao anatin'ny ora roa monja nahatratratra amin'ny 4 cm ny rotsakorana. Raha ho an'ny faritra Ancône sy Ambry, rotsakorana ao anatin'ny embolana no nirotsaka tao anatin'ny alina iray. Nanomboka ny aliny alakamisy ireo mpamonjy voina no namonjy ireo traboina. Manodidina ny 50 ireo traboina novonjena tao anatin'izany alina izany. Manodidina ny 50 ireo traboina raha nitatitra any an-toerana. Raha ny androany maraina, mbola maro ireo toerana tsy nisitraka herinaratra noho ity andro ratsy ity. Ny katona ihany koa ireo fianarana vokatra izany. Dia izay ihany koa no hoentintsika mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadimy rahampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika ato anatin'ny vaovaon'ny kolohatrany. Veloma tompoko. Brillant mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo arivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.